fahatrana saina. Jean Ferdinand, Dimbra Samuel, Sferana Rayanina, Eric Rovaniaina, Fanora Bearvoy. Miaraka amin'ny Onjalalaina sy Soandria ary sofarany afo no amelona ny tantara. Nandrainy feo miary nanatotosa sy mikirakira ny lafiny ara-teknika vahatra fomona anio ny fizarana voalohany. Manao jozo manao ndry ary tonga aloha be na zany a mba nezaka kely mihitsy androany aky tsy zany fa mamaky teny koa nge za io dia mba mila tonga aloha amin'izay milamina tsara ny saina ve mety be zany ka fandrio atao tonga ny anatrira omaly ariva ka ny famaly kely eto zay zadanay dia sorena be za na nandeha taty aza dia mety ny longolongo fotsiny tedy tsy tiako manahirana aminareo ankizy namana zany ay ve nareo mianakary tokoa mba mifamaly dry tahaka ny ninona zay aza ny tena fedina loatrako sady mahasika iny dadanay iny ay za koa dia hoe mahasika mariny zany ary ony tokoa ary ny avo ahoana izay ndringa andeha aneo ariva sa raha pitsy vao maraina be andeha hianatra ve eniko fangamondry manana lalaka afaka ohatran'izay azojo zay le mahakasy atsika izay fanontaniana napetraka dia fanontaniana indray koa ny valiny iza ny teny alahany zany dia jerefa mbola fanontaniana indray koa ka efa raha mikoriana re zojo sa loatra favaliako ny ahy ndry ity aloha dia tena tsy matotra mihitsy ka jereo ny raha tsy aty amintsika daholo ny mason'ny olona dia maninona aleo jerena toy izay mijery nge fa za mandeha rahariva zojo avy aty am-piangonana io izao dia toto vary dia avy eo tonga dia lasa ay ve izana be le fo maraina letsy sady nyfanala koa amin'izao tena mampivaingana mihitsy tena marina aloha izany ary laharo vinany andeha za ngamba mety tsy maintsy raha maraina vao miainga akia zay koa mantsy mba misivy vao miditra dia tsy dia misy atahorana loatra ndry sambatry nareo takizay koa za mba niditra tamin'ny sivaotrany lara tsy ny safidy série littéraire le dia zay zavatra ohatran'izany vera ngamba mampanenina anareo ka mariny zaniko fa za aloha tena manaky anao tiry ny avo fa maninona indray izao tamin'ireny atsatongokazo tantara-tsehatra nataonareo tamin'ny fankalazana amin'ny 10 taonan'ny lycée reny ve fa maninona koa izao reny ka fantatra ngery ny avy fa toa hoe ndry daholo no nanoratra n'ireny tongokazo tantara-tsehatra rehetra reny fa mba nety any ve nefa aloha tena nampiaiky volana ny olona rehetra nanatrika mihitsy ka aiza koa re zojo tena marina hoa zany aza dehibe filaza eo ianao ka ao aminay eo nge amin'izao ka tsy misy resaka afa-tsindry rehefa mba misy tany libra kely iny ny ankizy mpiara-mianatra esy sady taratara amindry daholo mibanda ny tedy iray manontolo ao amin'izao aza mampimeka dia ony tokoa zojo ahoana izay ilahy ve manakafiny zavatra nataoko tamin'iny dia inona mba tena tiany lahy tamin'ireny tena nakafiziko daholo mihitsy ka zany fa nalasa saina sy tena nandona foko dia le tononkalo ndrira izay le hoe ahoana le hoe fomona iny tena lasa be ny saiko tamin'iny ary ny avo fa ahoana ozy aho tany aneritreritra tany hoe tena tsy zakako rangara zany teo amin'ny toeran'iny olona iny nefa mino aho zao fa tena misy olona mihitsy maina n'ireny zavatra ireny anoany tena mampitomany ndry misaotra fa tafita ny afatra izany tena tafita tokoa ary mipaka tatsaiko mihitsy isan-kalina ni za dia lasa saina amin'ny tongokalonao iny foana ry ny avo aiza kosa re zojo tena marina izany talentanao rangala izy fa toy izy foana ho lasa lavitra ianao mba ho lasa aiza amin'ity fahantrana re zojo ary andao amin'izay tsika hitra fa miditra fiangonana ka
mbola taiza aloha tady ty za io zao efa ndeha hianatra mihitsy. Fa ngamo hoe laha ty tsy amin'ny ray sasany vao miditra eny fa zahory zao ngery dada ka efa miray lalana kay kely io veletsika na ho latsaka folo azy alahy vao miala ato an-trano dia ho tara fa zao lesy rojo fa ahoana ry dada? Tena tsy nahita vola amin'ny vidianana saribobetsaka fa ty ihany no azoko. Dia mba io aloha tsy tsitsinao. Zany very dada. Eny aleo fa ataoko izay mahampy an'io ay zany nitady vola ny nataraiky any dada tany. Ny zahako nijerena teny ampivarotra saribao teny ihany mantsy dada fa tena tsy hitako dia lasa ny farany. Tsy zany mihitsy ka. Fa taiza indray ary nareo tonga tao amin'ny commune tao ry zalahy fikambanana fivoarana nikarakara fampiofanana momba ny fampilena dia variana tao ah. Za raha mba misakana toro-hevitrako. Ny tambolena raha teo efa kely dia mba mila manaraka teknika mpambolena zany dia zahay nahataraiky ahy. Mbola tsy rava azy izy ao fa maika hamonjy alahy dia niala aloha. Tena ohatran'ny mba tiako koa zao ry dada raha mba nanatrika an'izany tany fianarana letsy atao tsara. Aiza nanana ny lafitoana anatrehana an'izany. Zay aloha dia mariny nefa ny za ry dada ka mba tianao an'izany. Ny andray zao dia le resaka fiompiana mahaliana fa tsy dia le fambolena loatra. Ay tokoa moa fa mbola misy inona indray koa ry dada? Afaka miandrady fivoarana lahy dia maharaka tsara ny fampiofananao misy fandaharana zara teknika fampivoarana ny tatsa-zay ao. Fampiofanana sy toro-hevitra momba ny fiompiana sy ny fambolena rano indray koa ny resahany ao. Tena ohatra mety izany ry dada. Tonga dia vita ho azo ohatran'ny karatrinay io izany. Sady izay raha teo koa nge zao efa ho vakansa dia hitako eo ny anaovana azy. Sokoa mantsy mba izay ny lalana tongavako ho inzenera fambolena sy ny fiompianako. Ngane letsy. Nefa dia vita lava izany amin'izao farim-piainantsika izao. Tsy misy nateraka ny ahantry izany eto ambonin'ny tany ry dada. Ny fahavononana iotra ny zava-misy eo amin'ny fiainana ny lalana makany amin'ny fivoarana. Tsy maintsy tafiditsika fa manana finoana. Ahoana ninao zay? Misy resaka tiako resahana amin'ny tady izay raha mety? Alefa hoary fa maika hiasan'olona ny ahy soka zany indray nandrasana ty. Dady ahoany? Misy inona? Tsy hoe misy inona akory fa mba te hampimana melohan'ny dada fotsiny fa ahoana indray sao dia mba resa-bola indray ary zany. Ie, izay mihitsy. Tsy efa miteny fa vola ahoana indray? Ka tokony efa andony ampahambola faharoa amin'ny efirama angeony izay ato dia mba mampimana ny dada melo fotsiny zany ve retsy? Dia ahoana re zany ny atao amin'izany? Mbola tsy zao ange zany fa mety afaka volana vitsivitsy any ho any mbola afaka mitady tsara dada. Ka na afaka volana vitsivitsy aza angah misy paika hainao ihany ny zava-misy eto an-tranoko. Eny aleo fa ho hitantsika mian-dalana ihany ny amin'izany zay ihany no tianao resahana amiko sa? Ie, zay ihany ka afaka mandeha amin'izay dada raha maika. Eny ary zay fa aleo aloha andeha ary ianao koa nge tokony efa andeha hanondraka. Eny rery dada andamitra trano vetivety io dia andeha. Zay ary eny ary mazotoa dada. Dia ahoana tokoa moa zany raha tsy mahita vola dada. Aza hitako ka ho voaroaka eny ampianarana eny raha sanatria tokoa izany. Ampian'Andriamanitra rangahy izay mino an'izany raha leo aloha andeha andamitra trano dia andeha hanondraka voaka.
ahoana koa ohatra ny fanontaniany tady izany avy nianatra ako taizahoana fa nanomboka oviana indray moa lany nianatra nga tsy efa hoe vakansy lisany ka tsy mba tsapalala mihitsy ny hoe isaka misy fotoana ohatran'izao laha fomba afaka manampy amin'ny asa eto an-tanàna nefa dia lo zalalahy mandehandeha amin'ny fotsiny nareo koa nge tsy mba velanareo manazava le olona fa tonga dia manome tsiny fotsiny inona mbola azavaina amin'izany ka zaho angeny zava-misy ry dady ahoany tena marina voalazanao teo fa tsy nianatra tokoa izay saingy maninona aza tapahanareo aloha ny teniko e ka tsy fomba ny lahy zao dia tsy maintsy miteny rojo eny avy eo nareo miteny fa eno tsara aloha ary ie ka mena ny lahy ry nisy fampiofanana momba ny fiompiana koa gasy izay ho tany amin'ny trampokon'olona tany dia mba nandeha tany ary dada marina izany ay tokoa moa androany le izy ie azoko tsara ny fanaovana azy sady tena mora kely ao anatin'ny herintaona hono ny ekola ray sy ny ekovavy efatra dia tonga 700 isaky izao ay za kosa lesy tena marina anie izany zavatra lazaiko izany sady jereo ny dada fa mbola nahazo boky koa aty andraso ty lerety ay ve misy boky koa tonga izany dia ato anatin'ity daholo ny pitsopitsony rehetrarehetra mazava ho azy ry dada hatramin'ny refiny tranony akoho ny sakafony sy ny sisa dia ato daholo dia mba aiza ho nyty fotoana novalilahana izany sa tsy hianatra sy tsy ataoko sakana izany ry dada atoroko tsara fotsiny aloha izy amin'izao za tsy mianatra izao dia ianao no mikarakara azy rehefa mianatra izay isaky ny tsy mianatra vao anjarako dia aiza ny vola amin'izany sa tsy mila vola ny fanaovana izany ka eo indrindra izao ny olako sady mba ilako fiaramasakely amin'ny dada ihany koa ny amin'inona aza mitaladala eo laha fa tsy manana vola amin'izany aleo rangary dada mba hamidy aloniko soray anaovantsika an'izay aza matahotra dada fa averiko ny volan'ny dada rehefa mety ny tantany dia raha tsy mety dia ahoana aza dia mieritreritra zavatra negatif ohatran'izany eo amin'ny fiainana ry dada azoko antoka fa ety 100 io raha manaiky an'izay resako izay dada dia tonga dia akola 3 sy akoho vavy 12 no vidintsika izay aloha ny angana amin'ny voalohany ka ahoana tena ohatra ny satysaly itsy aiza ny alehantsika raha sanatry midovitra io tonga dia verymaina fotsiny ny vidy kisoako mividianantsika ilanao moa mantsy ny tena kajoko amin'ireo kisoa reo izao ny teniko amin'ny dada mila sara dia hivoatra eo amin'ny fiainana izay miroro saina izay ange matetika ny tsy mampandrosantsika nefa dia eo ambany maso eo ihany ny rehetra dia daviny kairo ale dia mahatoky an'lahy ary aseho amiko fa nianatra lahy fa tsy mandrofotra kiloty any am-pianarana fotsiny samba mba lasa alondra androany afaka manao ny entomodiko tsara amin'izao tena mba anarany any vakansa kely nefa tsisy vitako ny devoirako tsy tahitako moa dia tapitra ilay tapabolana kely tsy nianarana taoko azoso ary izay mba aizy tena tsy hitako tany an-tanàna mihitsy izy nandritra ny fialan-tsasatra kely iny way fa tsisy very arianako ry ary mety efa trany an-tanàna mihitsy izany izay no fanaraka foana fa za tsy mierika mihitsy loara nga andrasana tsara aza misy namana ry tsikitsiky ery izy mahita ndray way fa manina koa ary azany aloha mody matotra be ka efa ty akaiky ty raha teo koa izy ny avo rojo manahoana aloha ndry ny sava tsara ka ary lahy mitovy amindry ihany ka
Tena mandendry ty veranga voatratrako. Tena mialatsiny letsy fa tsy naposiko hoe tao arinako tao elahy to tao vao nanantsena ny herika elahy koa moa dia tsy maniantso mihitsiko. Tsy olana key izany ka ndao ary sa akaina kely aloha. Ndao dia efa ny aloha any makaina ka. Ndao arika. Dia ahoana letsy tao tsy hita mihitsy alahy tany an-tanàna sady tsy mivavaka indroa alahady tamin'ny lahady voalohany tsy narantsika izao elahy nitazana farany. Oay tena menatra andry ary ny avo mifona fa tena sahirana mafy dia tsy afaka nandeha nivavaka mihitsy. Androany indray mba saika ezaka ihany fa tena tsy lasa ihany. Tsy izany mantsy fa mbola manao zavatra kely koa ary ratsy vita izay tsy inona dia tsy afaka nandeha loatra an'izao mihitsy fa tsy maintsy hoe rapitso maraina indray vao afaka. Izany ny avo mahasambatra ery ny ara-dalana voatapabolana izay tsy mifankahita nefa ohatrany hoe fa herintaona angarangitana mihitsy mifiheverana azy. Zazavavy motina nefa dia tena tsara tarehy. Nifino mitsika ohatran'ireny volam-peny manan'ireny ingon'ilay molo mena fify tsara tify. Ny fijeriny malefaka moa dia manome tontolo fahasambarana hafa mihitsy. Ny feon'ny miangola ohatrany hoe rotsorotsom-balitakariva tendren'olona efa maty hanina izany. Jereo reto fandingana roa eo amin'ny takolany roa ampil'ilay tandra kely eo ambany masiny eo tena tsy haiko intsony izay ilazana azy. Lafatra izany raha tovavy. Dry toa nangina be tampoka teo elahy. Rojo fa misy inona? Tsy misy ninona kea. Heveriny rojo fa tsy hitako angamba izy nandinika teo foana. Rehefa tena jereko izy dia mody ny tany nondrika indray. Tsy tany kory fa zaty ingeka manao fijery vilana ny amin'ny foana. Rojo ny tapabolana tsy nahitako anao dia toy ny siècle reine. Raha mba ilamana sy ny vehivavy dia izany lehilahy afaka mamboraka tsara ny atapoka fa tsy minona. Fandimbiasana ny toerana. Ndao tsika aloha akaina kely raha ohatra ka reraka ndre eto amin'ireto mimoza roboka kely reto tsika ny akaina. Tsy maninona mihitsy ka fa vetivety Eny akea aza matahotra indry fa vetivety ihany tsika ka. Sa tia indry raha ataontsika maritra ka. Fa ahoana lesy? Eto ranga miamborahako ny fitiavako aminy occasion tsy misy oatra izao. Fa atao lasa saina be foana ao Rojo e. Tsy fa maninona tsy maninona ka. Tsara tarehy be ianao. Izany misaotra. Ny avo ahoana Rojo? Fa ahoana jerenge raha tsy tena tsy emoka be ilahy efa faoko amin'ity kasinehako ity aloha. Ka oka ihany fa leo izany hamafa azy. Fa inona ary ty lahy olazaina amiko ny avo ahoana teraka hono le madama profy d'anglais anareo. Elahy ty le tsy tena le ty fa inona koa ary ty nataoko Rojo. Finona koa reny nataoko ireny rehefa tsy ilay teny mamy nandrasako taminy navoaka ny vavan'ny Rojo dia sorena taminy toa lasa naneso azy izany nataoko. Izany izy raha nahajery fa tena menatra sy nangasiasy kely ery. Rojo safady lesy mifona fa tsy sitrapoko ireny. Andro mafy ilay teny hoe
koa ianao na hoe tia hanosika anao molotro ny sofiko kanefa tsy izay mamborako dia tia izy fanantenana rojo mona ny fonao azoko an'iletsy azoko satria na niainana ianao dia voasambany ity raha misy koa fotoana hahafahantsika mihoana dia aza teserana ifonako ny androany omerako tomany nataoko tamin'lahy ody raha dezy ngaratovy marina fa ahoana no tena adinareo reto ry ngaradezy fa adinay ahoana moa zany aza mody adala eo fa aiza niombonareo mifatotra any an-tsako fa ahoana ratova misy inona ny tohatry ny avy be avy any nareo mifatotra sana vela hinana ny volonay am-pahamihina tsotra zao fa mihinana ny volonareo ahoana ary ko zanyko voateo angerangaty nanjenijery azy tany dia za ndray zany lazain'le rangaty fa mandainga tsy kosa tsy niteny an'izany kosa teo hoe mandainga ianao ratovo fa ina aloha tena tonderanao fa maikaikarakara ny akohako laha miombonareo daholo ny tsaramasoko ray tory raha dezy ary tsy manaiky anio fa amiriko fokon'olona io ay za kosa ombray ve ranga dia ala ny tsaramaso ray tory tampotampoka tao sao dia mba efa filambahany kosa ary ny ianareo tena maivanona mihitsy nga izandry ny aradezy satria ve izay raha mandra dia ataonao an'izao fa nisy miresaka an'izany ve teo ahoana koa ary ny ianareo zany ndao ranga jerena dia soloana ny tsaramasonareo raha izay ny olana ndao afa-tsy tsy mila an'izay tsaramaso ny laniny aty ranga ary veloha miaraha fa ifakahita tsara tsika oringaratovo zay raha manana zanaka ambony fahaizany lahy za koa olo tia mba manana lasy le dala marina tena mba hafaloha mihitsy na mindrangah iny ka lomorina tsy ary aleo andeha hijery an'izany ombo zany aloha ka tena ohatrany tsy mihina hoe tapako fetao ny omboko zao fotsiny kia aresy tefy ohatry zay tefy zany angeky tsy mipetraka ato aminay any amin'ny any izy aiza koa ke fa tsy zokinareo ve izy iny eny ny zokinay any izy fa tsy ratapo amiko fotsiny zanaka nabavan-dadanay kia veky fa ataondrina nefa aloha izy shi efa fantatro ange hitako tsara ny tany amin'ny karaoke reny naninona indray eno ay za ange tsy manakany zara koa sa mba drisy pakamako io miaraka amoniko tena marina eno ka maninona indray ka izy ny ki tsy mety miraiky amiko si zany efa tena lovelove be amin'le ry tsy tompony tenako mihitsy ngeky za tamin'ireny karaoke reny fa tany amin'ny foana ny saiko sy mifoko so maty afo keliko ahoanako izy zany ampio kiza ataovy izay rahanay fa ombeko valisogoavana be ndry tena matotra eno tena tiako kitefy sady izy mba mitovitovy fari-piainana aminay izy kosa aloha dia izay mba ny manamaha izy azy mihitsy iny
sady hitandria amin'ireny dabanetany tany amin'ny karakisana le antsika telo reniko. Tsapako kia, izay no tiavako azy. Tsy mila bandy reraka izany koa rova. Nefa izao kosa nefa hoe ahoana indray e? Tandria efa misy princesse kely mahafatifaty izay miaraka amin'ilay ry ihany. Aza taitaitra indry e, mbola tsy vita ninina amin'ilay ry izany fa juste mba hanalany azy fotsiny. Ka tsy maintsy ho tonga midingana ihany ry zareo rehefa elako. Ezy Fa angamba lafatra be izany sipy izany ry Kala. Voatsindrika sa tsy? izy aloha sarotra mandainga fa tena zanajavatra e. Ohatry ny sary-piaro amin'ny tefy izany sady ankirisitraka ka. Kalmosy aloha ndry e, aleo fanampy andria. Dia ahoana ny ataontsika ary? Tsy te andrela fa sao dia tafarakitra amin'izany sipy izany ihany mibogosina ka. Ka zao ary e, mila mihetsiketsika indry. Ataovy milay arak'izay azondry atao forma io tarehindrio e, satria ampioniko matetika nareo mitsaminy sa ahoana? Dia mba mila masimasina sy le malemilemy fanareny koa indry rehefa eo masina, azondringa mantiako teneniny e. Oh là là, eny e, aleo fa ataoko izay. Mafimafy ihany io farany io fa tsy maintsy mezaka ry Kala. Sao dia tonga dia atsotsika izy izao. Fa ahoana indray ty sary tahotra tsy e? Te hifidy ny lohany veka indry dia matahotra amin'ny masony e. Sasa tsy sandry? Tairo ary e, atsova vonina. Mba zay ahay. Misy pro aleako izay koa mantsy amin'ny grande vacances io dia mody izay koa nataoko motif iresahana azy voalohany. Tairo ary e, andraso azy. Tsy mangataka zavatra be dia be amin'ndrika izy fa ara-poansany ianareo dia mba tokony soloindry ity fonina foza-keliko ty a. Tsy taisy indry fa soloka iphone indra raikitra io e. Tandremo azy a. Ohatray. Zay fa misaonina ry Kala. Allô? Bonjour Ella. Bonjour ndry, misy vaovao? Zao lesy raha cousin. Ahoana ki? Lazao e? Misy projet ho amin'ny grande vacances io dia saika mba mpiomana ny lafahindrana moto any amin'ny laza mba hoentiko any. Ndry? Fa hoaizy ndry amin'izany? Ho any ambanivohitra naiko, ho any Malalaloto. Zany? Sambotra rangana reo manana zany pro-zany sahadiko. Le tsy e, zany koa ve lesy dia asambatra? Sao dia hiaraka amiko ela? Ohatry mety koa. Alio fa mbola hoely izany fa hodinitsika miandalana iny e. Ok ary, fa zao lesy a. Ahoana indray? Tadidiny lahy rova. Iza moa zany? Ny sipaka-mandriny araka tamintsika tany amin'ny karakisy ve? Bien sûr, iny mihitsy. Fa maninoniny? Dia resaka be amin'ny lahy hoy izy. Zany a? Ie. Fa izy izao? Atao aminay ato iziko, eto akaiky eto mihitsy. Resaka anganareo? Taro e, tsy maninona mihitsy. Itony akia. Allô? Bonjour ndry. Bonjour Stefy. Dia ahoana ki? Tsy misy ninina fa mba te hiresaka aminao fotsiny. Zany ao. Rovina indray tsika ny hoana. Fa ahoana ki? Misy idediavandry a? Ka mba te hitanao fotsiny ako. Shi, fa tao tapaka sady kia. Lana kile krediko. Mbola tezitra amiko foana nga rojo? Aka, fa nahoana moa no tezitra amindry? Mandainga ianao? Ka porofoy amiko ary fa mandainga ahy. Ka ahoana ary tsika tao aoriana ny ianao sorena tamiko iny dia lasa tsy niona intsony e. Tsisy an'izany ary ny avo ahy. Na eny am-piangonana azy lahy dia ohatra mitsotsoaka amiko izany foana. Izany ve ny fahitanao azy? Tara fidirana foana vao tonga dia avy indray tonga dia lasa vao mirava fa tsy mba toy ny taloha intsony. Nahoana moa ny sieritreritro hoe mbola tezitra amiko e lahy? Ay ve izany ihany e. Ka hazavao ary e. Zao ny avo. Diovy ny eritreritra ny fa tsy tezitra amindry izany intsony ary rehefa ely izany fa tsy vao izao akory. Ny alin'iny fampiresantsika iny ihany no somary lasa saina kely. Somary nanjombonjombona kely ihany koa fa tsy nataoko tratran'ny andro maraina izany akory.
dia ahoana fotsiny ary inona ny anton'ireny fiovana teny am-piangonana ireny? Efa hoe tsy misy ninninina ho aho. Ny fandehanana lahady mandeha mianatra moa efa tsy lazaina intsony satria tsy sapako hoe tahotrina ny zavatra ny lahy dia tsy nandeha lahady intsony. Ka izao ny antony ike. Miana lahatra e. Zaho manandro efa tsy misy idirana iny resantsika farany iny akory fiovana kely nisy tsikarotra ao fa zavatra hafa mihitsy izany. Inona izany? Resaka fiompiana re a. Miompy akoho gasy no hatsaraina io ary efa nanomboka tamin'ny fotoana nresantsika farany iny izany. Ny tena marina dia tamin'ireny vakansa kely ireny mihitsy ihany no efa nanomboka an'izy ity. Ary asa raha tadidindry fa tsy nivavaka foana andro alahady tamin'izay. Ie, tadidiko tsara ka. Ozy ianao hoe nisy zavatra nanahirana anao tao aminareo? Ie, tena izay indrindra ke. Nanamboatra tranona kosa ny vidin'ny pitsopitsony rehetra tamin'ireny. Dia noho ny fahasahiranana ny amin'ny fikarakarana an'ireo fiompiako ireo ihany koa ngeny no tsy nananako fotoana mihitsy rehefa weekend taty aoriana. Efa maro dia maro mantsy ny akohako. Amin'izao tsika miteniteny izao dia somary mila olona foana koa ilay izy. Izany a? Dia izay ny zava-misy fa tsy ilay nieritreretinao mihitsy fa aza manahy. Safady rojo a. Mifona fa tsy nadio fo tamin'ny lahy nandritra n'izay fotoana izay. Tsy maninona ki izany. Zaho koa ngeny disitra mba nampilaza andriny aloha. Zaho koa moa ny tena marina tsy nieritreritra mihitsy hoe izany ny fandraisandrian'ireny zava-niseho ireny. Ka izay ny ilana fifampiresahana toy izaoko. Eto koa dia manana loatra mifona sy mialatsiana aminao rojo a. Mifona tamin'ireny fihetiko taminao farany ireny. Ny arivan'iny ihany dia tonga saina saingy efa mifona taminao taty am-poko. Ny avo. Inona ireny dikan'izao fihetsiny amiko izao hoe tia avy izy dia miezaka mamerina ny fifandraisanao teo aloha. Tompo, ampio mba hafitamboraka ny ato am-poko. Ampio mba hifagagana piteny foko efa ela mona. Rojo? Fa maninona lahy? Tsy maninona ka. Rojo a, dia hivazavaza be molotra satria manisika azy mafy ny foko itanisany fitiavako an'lahy. Saingy feheziny saiko mona aloha izy satria vehivavy a. Ny avo? Ahoana lesy? Tsy izany fa... Lazao e. Hey! Oay, iny dadanay rojo a. Veloma ianao fa be reto a. Lasa izy marina. Ohatrany tsy teto akory ny avy dia diso any ambadika any. Oay, tena tia tamin'ity tokoa Ingaratovy marina. Sady tia rangaty ohatrany misy rivotra izay. Saika atao online teto ny zanako. Manahoana aloha ianao Ingaratovy? Tsy mila ny ziaraba ny lahy ilay brikilaty e. Ny fantaniko valiany lahy. Hoe ahoana moa izay Ingaratovy? Saika atao online teto ny zanako a. Sa mbola tsy ampy an'ray ny lahy ny fanambana fananana mianaka dia ny raha anko lahy mba nimba ny zanako vavy. Kosa Ingaratovy tsy marina izany. Izany hoe mpinamana izay sy ny avy dia mifampiresaka sy mifanakalevotra fotsiny. Inona koa izany hoe? Izany lazaiko anao izany no marina e. Dia aty amin'ny takotakona aty lahy vao afaka manao an'izany. Izao no izy ry zandro kely. Ahoana tompoko? Satria arak'ilay fitenenana hoe ny heliko ny ray tsy heliko ny zanany dia tsy hanao ny ninona ny lahy aloha na dia mbola tsy ampy taona ary ny zanako iny. Saingy izao kosa eno tsara. Ahoana tompoko? Janony manomboka masina androandro any ny fifaneraseran'ny lahy amin'ny zanako iny. Mazava. Aiza kosa ry Ingaratovy ataoko ahoana ny avinavina amin'ny zanako raha mifankahita izay? Sady samy tanora ao amin'ny fiangonana nge izay e. Tsy raharahako ilay ity izany a. Miala tsiny fa tsy mahitsy toriko lahy raha mbola tratrako manadala azy iny a. Dia efa miteny aho zay. Zay fa lasa e.
Tsy misy ahoana e, fa indry ny zavatra hitako ankeo reny. Ay loza no mifanadala amin'ny bany tsy misy fotoniny anatsahany fotsiny a. Dada, tsy misy an'izany. Diovy sy ianao fa mpinamana fotsiny sy asorojo. Mangina ianao a, tsy ilaiko manadio tena eo mihitsy ianao na dia kely ohatran'ny sila ho aza. Ka izany ny marina e. Mangina ho a, sa tianao ny ampiakatra ny tambavika eto? Mba afantatrao moa ny avy ny zavatra nataon'ny Garadesy dadany mibandy iny amintsika. Dada, fa maninona anao ny fizy e. Fa avaliko rendrika alakely ty a, ary tsy ilaiko ianao mifandray amin'ny mibandy intsony manontoko izao. Azo? Tsy kosa ry dada, tsy manaiky an'izany a. Dia anohatra ny teniko izany ianao io. Ka ny anareo zavatra tsy misy dikany e. Mangengo ty. Andrery dada, isanao ve mikasitanana anahy? Ka mandrodo ny lohako ka, sa mbola mitady a? Tonga dia vonohy e, maka azy tetapao ny tetako. Neny koa nga tsy efa miandry any akoatrany. Ny avo. Mba hainao tany e, tsy naposiko ry dada, tsy naposiko hoe zavatra tsy misy sika noatra reny ka sy anao tanana anahy. Ny avo. Mba eo a, tsory amiko fotsiny rehefa tsy tianao tsony afaka mialato e. Ndraiky io se, ny avo mifona ki dada, mifona fa tsy anao tsony. Aleo fa andao alika eto anatria anao mihitsy dada, mifona zanako a. Sipaka mandrina ry sitraka. Eny izy iniko, manam-panirina iaraka amin'ny lahony izy fa tena tiany lahy. Zany a, dia ahoana karaina? Lahy ve dia tsy hainy tokony ataony lahy e. Aranga atao izay rahanareo a, sady za mila foana amin'ilay. Dia izany ataon'ireo fitaovana? Moranga, rehefa azoko fotsiny ilay foana dia afaka misaraka lisany e. Mba mila foana amin'ilay amin'ny vakansany Malalalondo io. Dia ahoana raha hoay karaina amin'izany a? Sao dia mba avodrodroa amin'izany no mibany kely rehetra e. Tsy misy an'izany ho a, tokony meko alahy fa voabaiko iny hoe amin'izao ihany nareo no afaka mihoana. Sauf eo aloha mibavy kely dia ekeo fotsiny fitiavana fa izay ny tediaviny amin'ilay e. Okay ary, sauveko indray amin'ity fa tsy maninona. Sura ranga, milamina aloha fa ahoana amin'izay le proantsika amin'ny grande vacances ny lazaiko an'ilay iny e. Raikitra ka, tsy mitondra moto ndry fa 4x4 no hoditsika. Tena matotra? Matotra tsara ka. Dia entin'ny lahany koa ve karaina? Tsy ka, mbola ny andafy izy amin'izany fa tsy eto an-tanin-drazany e. Fa nga lasa ny andafy? Andeha amin'ny herinandro ony. Kosako, malalaka tsara lahy manala azy miaraka amin'ny kalarofa. Ka izay koa inge nanakeko ny fangatahan-dry teo e. Tiako fetsipetsy. Fa mamahana koa. Tsika tsy tara amin'izany ry dada, efa ela mihitsy any tata. Fa mandinika ho aza eto ry dada dia hoe ahoana letsy? Nahoana tokoa moa raha alefa tsika amin'izay indray rehetra zokony efa lehibehibe rehetra fa manery ny tranony izany roany fotsiny. Sa ahoana hozy ny hevitry dada ka? Eny e, tena marina aloha izay. Na za koa aza efa mba nieritreritra an'izany mihitsy. Ay ve dada koa mba nananieritreritra ohatrany? Sady izao koa anie. Ahoana izay? Tena tsara vily izy amin'izao satria betsaka mihitsy zalapanao mariazy no mitady akoho gasy ohatrany tony. Tokony ho lafintsika 3 alina moyenina any mihitsy ireo. Zany a? Tena mba ho tanteraka ihany izany le nofinofiko raha izany ny zava-misiko. Inona ny nofinofo lahy? Tsy izany ho ary dada fa mba te hanana moto a.
raha tahiny ka afaka baka mantsy dia tena ilaiko izay rehefa mianatra eny Ankatso eny. Indrindra ihany koa moa mba hanaterako sakafo amin'ny fiompianantsika aty rehefa tsy mianatra sady akako vatsy. Zany efa andresaka an'izany ihany lahy fa izao ilay tsy rojo. Hoe ahoana izay ry dada? Aza dia variana loatra amin'ity fiompiana ity lahy fa tokony hifantoka amin'ny fanadinana amin'izay ny saina. Efa akaiky angeletsy izy io so dia tsy ahomby eo voaneny. Tena marina izany ry dada. Aza manahy ianao fa hodinihako tokoa momba an'izay aza asiana tahotra mihitsy. Eny ariko. Ary inona indray izany zavatra nampifamany alina sy ngara-tovy tany an-tsaha izany? Fa izy aloha no teny any dada an'izany. Ka nisy nahitina reo tena tsy haiko mihitsy izay tena alohan'ny indrangahy iny ry dada. Fa naninona indray? Ka nampisaotra nanombo teo amin'ilay dobo fanondrahanana io dia iny no vazavazany an-tany. Tena rangaha hafahafatsy. Ay ve be fialonana le tsy mahatonga an'izany ary efa ela mihitsy zay roalahy no mifandramatra fa tsy vao izao izy nanao ny toetrany io. Zany fa tsy zany ihany anie ry dada. Ahoana koa? Efa niraharaha mafy ihany koa tsy ifandray tamin'ny avikely zany antsony. Tamin'izay andro izay nilazay lery fa manadalanjana noony. Nefa angelesy ny zanany iny dia tena tsotra sy tsara toetra kely ery. Tena mitovy amin'ireny fony fahavelony mihitsy. Izay kosa aloha dia tena marina fa aleo izany ho any faziny azy. Fa izao ry dada, mila makabozaka tsika asianao androany anoloana an'ilay nikotrehan'ireo andihana reny akoa teo aloha. Tsy azontsika ampiasaina intsony mantsy ireo. Efa feno bibikely dia manelingelina any akoa reny no tena mila jerena tsara fa manimba ny fiompiana. Eny ary mba meo io sakahoriny avo. Io ry dada. Misaotra kely. Nareo tokony tsy herinana an'io fa io ngamba no mampasiaka velona anareo. Inona kiny hidiranao izany tanora izay? Sady izako moa no miteny amin'indry fa masika Hita fa zaniko fa dado. Ahoana? Ahoana re izany? Fa misy inona indray lazao. Ka hitany dada, efa akaiko amin'ny fanadinana bakanay dia maninona? Dia efa niteny any tany am-pianarana hoe mila alondra ho ny volan'ny firahama tapany fahatelo sady farango. Raha tsy izany hono dia tsy mahazoko vocation amin'ny fanadinana. Tokoa moa? Ie. Tena mba marina re tsara mba hahita an'izany intsony tamin'ilay tapany faharoa iny aza nge mbola nanan'olona trositsika. Dia tsy hanao fanadinana izany? Ka tsy hitako ary izay paikako. Tamin'ena ve irehitra? Andray ry dada, hatramin'izay hoe vita ihany dia efa mamarana indray vao tsy vita mba miangavy moa dada, mba tadiavy io volo io. Farany tena farany amin'ny miangavy amin'ny dada. Za nge tsy mandany fiangaviandry ary raha ny tena marina aza tsy tokony hiangavy ahy mihitsy ndry fa adidiko izany. Saingy ny valalatsy an-tanana hono tsy atolo-jaza araka ny fitenenana koa. Dada, mba mikaramamy mbola misy volana vitsivitsy ny mananao azy nge. Tena tsy hainao marina ilay izy ka. Ilay akaramako nge tsy misy tsony. Za raha teo lazain'ny olona fa kely ena dia tsy mety misy olona manan-karama ntsony eto. Mba miangavy moa avelao mba hanala baka raha sitrakao. Avelao any izany resaka izany fa makarary an-doka rehefa hoe tsy misy dia mahalala tsy misy mazava. Eny ary foka efa mazotoa dada andeha atory Dre, faizany dia davindry angorona an'ireto vilia reto. Aleo efa raha maraina lamiko marary be ny lohako. Eny ariko. Tafandrimandry dada. Ndrisy rezaka mba efa nilofosako hatramin'izay. Tsy hanao fanadinana izany. Sambatra ny zanako manan-katao afaka mianatra milama tsy mba misy sakasakana. Velomatra ry nofinofiko
amboaraiky ny saina azy ny avo dia atao hoe izao ny lahatra. Tena ohatrany tsy nahitan'ny avy nianatra mihitsy azy ay androany somaly fa nakaiza azy izy savy sanatrika na rary ohatra. Raha tsy izay dia tokony tsy hanao atsirambina mihitsy izy satria ny examen bac ty efa tongotra dia tongotra. Aleo aloha oto fa mbola andeha hijery lokeny atseny eny koka moa za. Tena narahako maso daholo mihitsy ny mpianatra te fa tena tsy tao mihitsy ny avo. Ny avo le zaza vavy tsy mety vitako mihitsy mitory fitiavana aminy. Raha mihanahana nefa dia ho lasa ny zalahy eo dry ary fa tsisy vi no mibaby zakosony loloko tapy be iny. Tena tsy diso ny eritreritro ka tena izy mihitsy ty. Ary aleo rangaha ndrasako eto fa tsy maintsy mandala eto izy sady aty koa mantsy tsy hitangiara-tofo ka tsy misy atahorana mihitsy ohatry ny any an-tanàna. Ohatray ary fa toa mivily lalana izy vao nahita andraso antsoina ka ny avo avy aloha ny avo iny kosa mifatamika fa ahoana ary ny avo toa saika hitsokindry vao natazana anahy. Ka zaiko manahoana aloha ianao za salama tsara ke fa ahoana reny tena tsy tonga nianatra mihitsy homaly sy androany dia ahoana koa reto etam-be hoentindry reto ary eo aloha apetrao fa reraka ianao ka. Fa ahoana maika hody ange azojo fa hody ahoana ary ny avo fa angany itsy hianatra. Miankatra ny vitana azojo fa ahoana ke tena tsy azoko mihitsy fa misy inony. Tsy hianatra tsony nakanjo reto takeliko reto fotsiny nalehako taty dia hody fa inona nefa ny antony dia maninona koa zany nefa akaiky baka ohatran'izao ianao vao manapa-kevitra ohatran'izany ka tsy aleo ve aky mba havitaina aloha ny baka farafaratsiny sa sao dia mba maika hanambady kosa azy ndry aza mahasoreny koa zojo ianao angano fa tiako eo fa ahoana ary ny avo ahoana lazao akefa vonina nampy andry rojo eo momba lazao aingany rojo fa manino ndry ao lazao izay olona ndry fa hovahantsika. Tsy afaka mianatra tsony satria tsy voaloha sara-pianarako dadanay tsy mety mandoto tsony. Zany ve nefa ve ndry tena mbola vonina hianatra tsara aloha za mivelesika ho an-taniana efa an-dranomaso ange ny talahoko tamin'ny dada mba hitadiava ny vola fa tsy nety izy sandray ny tezerany. Zao ary aleo fa alohako izany ny sara-pianarandry. Rojo zany ho dia oaka izay le ranomaso. Andray rojo misaotra kia misaotra lesy matsy zafady. Tsy maninona aky izany aroaka izay moa andao aloha any an-tranontsika dia avy eo miaraka mamirina ny retetanyreto any an-tranonao. Eny ary rojo meny any sara-pianarako dia mbola nentohany koa ny sakafoko nandritra ty herinandro ty. Anahoana re raha ho fantatry daty izao tsy maintsy mody kely ara-pitso hariva milaza azy an'izao ka. Fitiavana namana ve sa fitiavan'olo tiana ny any rojo mba
iriko rehetraay nonenan'izy iriko tanteraka hoe izany olo tiany miangatahako aminao mba tairo reny fomonany ayamboraka amin'izay fa zao ny noko fa fotoanany. Zao ianao vao tafody dia izy koa nentana nentanao dada. Ahoana e? Mbola hianatra? Fanga ianao nahita volana ifanany saram-pianarana indray? Ie, nahita. Taiza dia tany amin'izy? Dia ho lazaiko ve hoe tany amin'ny rojo e? Nefa dia andainga ve sanatria? Alotsorina aminy ka. Manontany anao ange e? Taiza ho ianao nahita vola dia tany amin'izy? Ary sao dia nivary tena tamiko ary. Andray kosa ary dada, vitanao ve no miteny amiko amin'izany? Ka valio ary mifanontaniako e. Taiza ianao nahita ny vola dia tany amin'iza? Tany amin'ny rojo. Rojo zanakin-gara dia izy? Eny ry dada. Poa fa dia nasiesy tozina loatra re tianao tirony avo. Any ambaravaran'ny mpamosavy ianao manao koskidy. Any amin'ny fahavarika ianao mangata-bola. Tsy nangataka ka, averiko ingeny azy rehefa mainana e. Tsy mila e. Avere moramora izany volan'olona izany raha tsy tia hita amiko ianao. Tsy misy mianatra izany intsony teo e. Andray ry dada, efa za mihitsy nitanjonao fa tsy ilay hoe tsy misy vola. Ka izany no izy e. Averenao any an'io dia an'io ihany izany volan'olona izany. Tia izazy efa laninatra mihitsy. Any amin'ny advanty no milengilengy. Manala baraka. Tsy kosa ry dada, avelao hoe safidy izay tiako fa tsy terenao amin'izay tiako Aiko fa mianatra amin'ny be famaliana. Ka ny anao efa tsy rariny intsony e. Aiza ny tsy hanatra velona ohatr'izao izany no toe-tsaina. Mangino ty! Neny. Toman'iza mafy dia atao venona ny ampasany e. Zavatra hafa no azoko leferina aminao ry fa tsy ny zavatra ohatran'izany mihitsy Manena raha tonga dia vonoina e. Ny asoanao anke nitenenako anao an'izany e. Tsy fantatrao nga ny zavatra ataon'ny gara-dezy amintsika no mbola any ihany ianao manala baraka tena. Ka ny eloko ireny sy eloko ny zanana ry dada. Na izany azy e. Tarana boanjo fotobonemba. Rehefa tsy mety dia tsy mety fa aza be aloha e. Andao aterina any izany volan'olona izany dia miaraka maka ny hitanao any am-pianaranao tsika. Tsy ilaiko mandeha irery any intsony koa ianao e. Ode! Ode ry ngara-dezy a! Inona indray ny ianareo e? Meo azy ny azy ry ny afo. Maika tsika. Tsy azoko. Tsy izany ry dada ny rojo fa nanome vola rojo tany am-pianarana dia tsy laiko indray ilay izy dia tia volanareo. Raiso ny fatom-bolanao rangaty. Tsy mila nina izay na dia manatra fa diranovana azy. Ay ve, eto aty ariko. Dia izao koa ny tenikao amin'ny lara-dezy a. Inona e? Na injato irahan'ny lahandadilady fihavanana aminay izany zanaka lahy dia tsy hisy anaka an'izany io. Aza manofy atao no letsy e. Ohatray. Fa izy no teny aza taminao fa izany naniraka ny rojo tany. Aza mitapitapy eo Fino ny fatom-bolan'ny lahy iny. Sa mbola mitady porofo hafa koa. Izay le tiana mitondro voamana aza tsy mitambitamby amin'ny fahavalo izany mihitsy e. Tsy mila amin'ny fanampiany lahy izay. Ka raha fantatro koa hoe anome volanareo rojo dia tsy navelako izany. Raha tsy volana dala ny vola komena izao fakofakon'olona rehetra izao.
fa mitady zany lahy ahoana raha tsy mifanambanimbany olona ohatran'izany dada ianao ve adaly ndaoto fa za miady eo ndana mody zany a dia mba hovay le fomba sy toetsaina fa tsy mampandroso anao io mba mendratra ny zanako vavy io anao tsy rarahako le ty zany efa ela koa ny andrasako any lahy tairo e fa atao lampy zany lahy tsara ny ty dada inona ary ty ataonao ty lahy ianao ry ny fa mitady aly lahy antitra tsy mahay miainy ty midiry alara sara e tonga dia ty zaram-biby ty no mipetaka eny amin'ny firifany lahy eny dia fa mba miteny azy zay azony efa maty kory ny avo tazony aho dia somary sotomokely iverina mihitsy dada ty avelako io nareo fa lasa mba hainao ihany lesy ny tenin'ny ankizy ny ngaratovo reny ingeny hitaizany lara vao tonga mifanterany entody izy akia tena miala tsiny rery dada ny rojo tena miala tsiny inona koa zao ny elanao tsiny amin'io oto fa matsiravina ary dada mba misaina anatra volan'olana le tety fa tsy ady amin'olona misaory alahy fa nisy nikalany avo kely teto fa akiko teto mivavana andao ahoana ki tiako be lahy efa ela angekinona nyriko anao ty ka zay le fiainany misy fotoana ny daholo ny zavatra rehetra sady sy tia koa ange hono mahandry mariny zany akia aela zao ary tsy avotsotro tsony ivotrotra ho aiza mo ifindry sapetika dia ndriatra amin'ny farany koa zany biso be mihitsy aloka merci akia dia ahoana oaizany atsika sindry androany ty lara mandeha karaoke ndretsika telo mianadara riva tsy olanaka mety amiko tsara mihitsy zany ary mino koa fa ho falika lasitra raha ilazana azy zany fa mba nanahoana tokoa ny afaliny no maiko an'le iPhone 11 Pro iny lesy oadray ho ary lala tena zany no tena hoe saika nitapo mihitsy kala ivenatra ny invesasa tsy hanovany selfie aiza koa lesy mariny zaniko zaza tena matahotra be hoe ho lasa daly ty vehivavy ty raha zao no mitohy ka mahafinaritra iny kozinany lahy iny sady efa namako be dia nomeko kadona dia mbola tsy anniversaire ny azy koa zany mba mahafoy zavatra goavana be toy reny koa ndrika mba mila manome koa indraindray fa zao chéri ahoana ki tena tianao lasa lavitra ve zao fiarahantsika izao dia indri miatoka lasantsy aza mba hianinina moa za sérieuse be nge za io eny le tsy rova aza matahotra ndry fa fampizatora kely fotsiny tsika roa dia ho avy ny mariazy makotrokotroka ndray efa tena tsy androko ery izy zany anaparako ny maha-izy anay mihitsy io andro iray io dia manatena tsy misy orikala na folo amin'ntiaza tsy ahatsindry any karena zany mihitsy aza mieritreritra no afaka mikosony ianao ry tefy tafiditra anaty zoniko ianao zao ka tsy afa miala tsony aleo tonga dia resena lahatra ho any amin'ny chambre za raha teo mbola 17 taona natolotra ny radio fivoarana ho anao teo fomona tantara mitoy no sorata ny vahatrana saina Jean Ferdinand, Dimbra Samuel, Sferana Rayanina, Eric Rovaniaina, Fanny Rabearivony miaraka tamin'ny Onjalalaina sy Soandria ary Sofarany Avo no namelona ny tantara nandray ny feo miary nanatotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika vahatra fomona